Tokolastovavy ny fandaharana debatsika debanao no manjoyanao ny atokantranonao any amizao arivariva zao. Ny vahintsika androany dia andriamatoa siteny ranjana solonyaiko zay vahiny mpandalo matetika eto amin'ity fandaharana ity. Nahoda manao kory zay. Mbo soa avao. Misaotra betsaka manokana anao. Andriamatoa Zokibe Francis mbo nanasa ny tenako amin'ny fandaharanao ty. Za manokana manko manana didy sy andraikitra mahasolombavambahoaka ny tenako. Zay indrindra ny antony anekeko isaky tonga eto aho mba manararaotra koa amin'ny alalan'ny fandaharanao ty miresaka amin'ny vahoaka ny Toliara. Tsy misy vaovao maro tsy maintsy ambara koa, misy koa feon'ny vahoaky voaraiko ao anatin'izay zavatra zay tsy maintsy ampitaina satria amizao vanandro iainantsika zao resaky teknôlôjia ty fa mandeha mafy ka plateau ohatran'izao no iresahantsika ny olo aby andafy any manaraka atsika, olo aby manera Madagasikara manaraka atsika. Zay indrindra ny antony hoe mety amiko mihitsiny no tonga ao amin'ity plateau-nao ty. Inoana marimarina zany fa dia hisy vaovao ho resahana eto satria mandeha ny raharam-pirenena ary dia tsy vahiny aminao ny zava-misy eto Madagasikara. Ny fanontaniako apetrako aminao andriamatoa filoha dia ny fandalovanao eto hita amin'ny tambasotra ny fizaranao Kidoro. Betsaka ny fanontaniana mahakasika an'izay asa misy fanazavana hoentinao mahakasika ny fizarana Kidoro omaly teto Toliara. Izy io zavatra fanampanatenako ny vahoaka izay tratra ny loza nandritra niny rivodoza matety pitsanga teto Toliara. Satria rehefa nidina teny ifotony tenako tena nijery marina inona zavatra mitsangana de na tsapa aho tamin'izany fotoana zany fa tena maro ireo vahoaka potika le fananana ary anisan'ny zavatra tena potika tao le Kodoro. Fantatsika tsara fa zany torimaso zany tena raha vao tsy mipetsaka tsara de misy impact amin'ny fahasalamana amin'ny fiainana vahoaka. De nanapa-kevitra ny tenako izy io tsy siady tena ambarako eo tsy siady afaka jerenareo ny projet siadiko rehetra any mbola motondrainy amin'ity fa tsy siady io fa eto moa manararaotra anambarako ny président fokotany rehetra manerana ny Madagasikara raha ny lalàna velona eto Madagasikara de tsy manan-keritso ny sonia atao satria ny lalàna no miteny 3 mois aorian'ny fametsarana amin'ny fomba officiel ny maire zay voafidy eo de tsy maintsy vitaina ny élection ny président fokotany aloha zay vo vice président ary tsy azo atao miaraka reo fa 3 mois zay no nametsarana ny maire atsika nametsarana ny maire manera Madagasikara ary fefa nisy fampiresahana tamiko sy ny ministra fa nampananteny jusqu'androany tsy natao ny élection de raha ny lalàna zany tsy manan-kerintsony misonia ny président fokotany rehetra zay tsy nanao élection na manao nomination fa tsy manan-kery satria ny lalàna velona miteny manao élection de zay mahatonga anay sady aika atahoana moto ty satria misy moto anjara amin'ny président fokotany de tsy hita ny anovana de miandry nefa za mbola siadiko tam'ty koa mbola nataoko moto ndray satria 41 isan'zareo misy koa avy aty amintsika koa azo moto koa de tsy siady iny fa tena fahatsapako hoe za sy teny Randriana Soloniaiko ane tsy de olona manan-karena loatsy fa raha ny ay angamba ny banque centrale io nahazo Kodoro aby rozy aby
fa ny raha natao fotsiny de tsotra hoe mba reny zoky olona reny no iverenako isaky ny 2 mois isaky ny 2 mois izarako mba hanomezantsika an'izay kodoro zay satria tsano kely anie zany e ary tena hitanao hoe niditra tao ny rano niditra tao ny maloto le kodoro nipotika tanteraka de mba avy aty amin'ny solomavambahoaka zany hoe mba manao an'izay zavatra iray mba mahatsiaro an'ireo raitsika renitsika izay tsy afaka manao ninina tsony ary raha tsy misy an'ireny kodoro reny tsy anana kodoro mihitsy reny olona reny satria tsatra ny rano iny tsy vitany hoe potika no maimbo ny maloto le kodoro zay tompoko ny antony nanovako any hetsika iny ary mbola mafisiko tsisy ady io afaka jerenareo any amin'ny préfet any hiditra amin'ny lalilalina atsika anzay matao solomavambahoaka mbola teto toliara anao de efa reny ny zava-isy teny Andaboy teto Toliara ville tamin'ny 6 avril ny zavatra nisy tao Benetsy zany hoe manodidina ny resaka fanoherana any base Toliara inona ny azonao lazaina manoloana nyreny herisetra sy fanoherana mavaivay niseho teto Toliara sy Benetsy non le izy forceny ingahy rajoelina ty base Toliara ty tsy haiko inona ny antony mametra fanontaniana hoe inona ny tena antony iforcena ty base Toliara ty ary tena baikony mihitsiny ny na hatramin'ny premier ministre hatramin'ny ministre rehetra miditra forcina mba alaiva antsara ministre ny environnement tenako zao mihitsy nandeha nidina tany ranobe imbetsaka ministre ny mbola fanteneniko to amintsika teto zay ministre mine teo aloha koa nidina niaraka amiko tany ministre mine roa zao fa nidina niaraka amiko tany na tamin'ny andro ny ASVM na tamin'ny andro ny ingahy Anjenerina Rajoelina de rehefa namoaka an'iny sary iny aho hoe ity ny baobabe hopotena raha ohatra alefa itetikasa ny teny am'izay ministre ny environnement hoe riny baobabe sary reny tsy sary ny baobabe any ranobe fa sary ny baobabe any manam-peotsy ministre ny environnement tsy mahafantatra baobabe raha tamin'ny firenena mandroso tonga de démission 5 minutes après tonga de démission raha tsy midémission izy prime ministre mihitsy no manala azy tsy ho ministre mihitsy satria le olona fatatsy mino fa fatatsy ministre hoe avy ao fa le forcina apetraky ingay Anjenerina Rajoelina mahatonga an'izany jereo premier ministre rehefa tonga taty inona na zavatra ataon'ny premier ministre fefamilamina izy fa niresaka tamin'ny mpanohitra zay niresaka tamin'ny mpomba zay tsy nisy akory le izy un premier ministre miteny zavatra tsy nisy satria forceny ngay Rajoelina avy de lasa tsy haiko de anao asa tanamako gouverneur tonga le olona gaga ka raha toy base koa ka raha iny tsy base raha iny base fa natao tsy base tse le izy tsy base Toliara de miteny le olona voafitaka zahay de hita enao zany fa mahatsapa hoe maninona mipatitaka daholo ny olona rehetra hoe lasa manaonao foana lasa ohatran'ny hoe misy lainga zany ao anatiny aiza kosa ny ministre tsy hafantatra hoe ty baobabe ty baobabe ranobe sa aiza koa zany prime ministre tsy hafantatra hoe iza marina tena mpanohitra base Toliara fantatra daholo le manohitra base Toliara vaoka ny Toliara manohitra ny fa le izy misy forcine maninona za raha mamory olona sakanana de iny ny sakanan'iny ka zavatra niseho tamin'ireny mampiseho mihitsiny tsy fanarahan-dalàna satria za inona zany solom-bavambahoaka zany olom-boafidy manana zoa manao tatitra manana zoa mihaino ny vahoaka fa ny zava-misy mamory vahoaka rozy mahazo za tsy mahazo mamory vahoaka ono anzay mato solom-bavambahoaka
eto tuliara no anaovana ny conseil de ministre amin'ny larobia zao ianao solombavambahoaka izy filohan'ny republika ohatrany mampitehiteny anao ao hoe te anontany anao manko tena marina hoe tsy possible satria eto amin'ny tany nahalany anao zany eto am'izao fotoa zao tsy possible ave ny hisia ny firesahana entre ianao solombavambahoaka sy ny filohan'ny republika hamahana izany raha le resahanao zany hoe ny mahakasika ity resaka base tuliara izay mahabe resaka ty tsy possible ny hisian'zay resaka zay non raha ny amiko manokana na napetranao raha fantania zay na tsy napetranao fantaniana zay za sy tena rendrena solony aiko raha vonona tokosany ngay anjendirena rajoely tena hoe objectif tsara zahay mirahala hoe iresaka sy jereny fotony za vonona ary zany hoe ny invité ny madame ambassadeur ny ambassadrice ny américaine andehany fotony hijery zay indrinany ny olana am'ty fireneny ty zany conseil des ministres zany a ingay anjy rajely manapaka izy tsy mbola nandeha tany tsy nahita maninona moa iny ministre iny rehefa nahita tany de ray vola tao riny nampiantonina le izy fa mila jerena mila midinany ianao mijery azy hoe ity raha zao manapahevitra am'izay fa eto ary rotiko ty fandaharany ty raha heniny andriamatoa ingay anjy rajely vonona izy andao zahay hanao descente any de eo zahay hijery miaraka amy techniciannareo na tsy misy mpanohitra hafa za irere hijery hoe io le izy reo le baobaba ataonjareo tsy misy zany tsika firy kilometre niala amin'io hôtely reo andao jerentsika le hôtely rehetra satria ho maty reto hôtely reto rehefa atao io andao jerentsika izy adao reo fiokotany handalovany ty ina moa anaran'ity reo camion mandritra ny telopolo tao mahery a tous les 15 minutes 90 tonnes ozy izy zareo fa 160 tonnes io taloha andao tsika ho any andaboy hijery hoe io any andaboy zao hoe de foinao ve andaboy io simbaina am'zany zavatsany sa vonona ary atao aty ny conseil des ministres atao aty tuliara voalohany aloha za tsy nahazo invitation zay aloha zavatra anakiray fa iny tsy maniny mampanohitsy angamba am'izay tsy manay zay ao moa halalany zava-misy eto tuliara raha tsy za solombavambahoaky ray zay faharo ny olana eto am'ty fireneny ty eny misy elanelany le mpitondra sy ny vahoaka tsy tsapany ny mpitondra mihitsy le fahoriany vahoaka tsy tsapany le mpitondra zavatra ilainy vahoaky zay mahatonga any zareo mandany an'le vola any amin'ny zavatra hafa io zao filoprena handany vola any amin'ny terrain mandany vola any amin'ny laky ny arivo mandany vola any amin'ny fa centaine de millions lany barea io na piscine manara-peny retretretra fa le zavatra maharary any vahoaka tsy fatany za zany mba naniry anareo ministre reo nareo ho tonga ty tuliara za tsy miteny aminareo mandeha hana taxi brosy fa raha mba nandeha katikaty nareo tsy hananahy fa nandeha nareo baka taninarivo any niavy atuliara eto zay no atao hoe conseil des ministres décentralisé tsapanareo am'izay hoe ino le fahoriany vahoaka lafa miala any nareo njanareo hanao conseil des ministres voly courbature aby nareo iaby tsy zaka lala baka an'izao potiky de inona raha ho tapahinareo nefa tsy hainareo ina le raha maharary any vahoaky zay ne ny olana eto am'ty fireneny ty misy an'izay elanelan'izay de déconnecté tanteraka le mpitondra am'le fahoriany vahoaka zavatra ilainy vahoaka raha ny fanazavana voaray andriamatoa solombavhoaka ao anatin'izay conseil des ministres zay dia efa nampanantena ny filohan'ny republika fa hijery akaiky ny resaka base tuliara tamin'ny fivoriana farany conseil des ministres dia nisy resaka 1 million de dollars ny resaka fampanaovana ny resaka foto-drafitrasa izay ho tanterahany base tuliara ao anatin'izay ao nakory ny fahitanao zay zany oa zavatra
amiko resaka hoentina handemena ny sainy toliara fa za mino raha tena te hatsapa hoe ilainy toliara hoe base toliara sa tsy ilainy toliara andao ary a tsy tenena fotsiny to fotoana fa tonga de miteny hoe afaka adiny ray nareo toliara rehetra mivory an-daboly ao fa ikabary ao sy teny feno ikabary mikasika my base toliara fotsiny feno an-daboly ao afaka adiny ray hanaporofoko anao 1 million de dollars 1 million de dollars ohatrinona zany 4 millions de dollars ny volany hôtely rehetra manodidina andreny 4 millions de dollars ny ombony mandeha misakafo ao anatin'ny alany hopoteny zareo 4 millions de dollars vidiny rano tena madio tsy mila mandalo ino anarante filtre tsy mila diovitsony zay halanany ambany tany 4 millions de dollars ny karazana ho fanafody ho vidinao raha sanatria ka tonga am'izay ny tsy mety ka tsy atao resaka vola aloha ny ady hevitsy eto aiza le cahier de charge fa manino afenina de ny vahoaka malagasy ane miandry ary ty raha rany base toliara tsy fa tsy raha rany sy tena jerasony aoko tso de 10 anao na mana francis fa lasa raha ny vahoaka malagasy rehetra aiza le cahier de charge fa manino afenina le izy aiza étude d'impact environnemental et social fa manino afenina daholo zany zavatra zany de terena le olo hoe tonga de miasa anareo base toliara fa tsy manara-dalàna ane le izy ka io tsy mila conseil des ministres hiteny an'izany la raha nisoa io tsy ahila conseil des ministres tonga toy nareo hanao conseil des ministres la raha ilainy vahoaky fa manapa-kevitra avao de manao aleloia aby zahay aty mba noharonareo moa anovinareo raha io ino moa anaran'tya simentre hisolo anohitra zany sa le gazy ao mahaboboka io na tonga de amenareo sambo aby vezereo andeha anjolo hein de arato la isanohitra an'izao fa na ponina tsy misy ranomasina io mahazo trondro dolo firy taona moa alainy chinois alainy union européenne tsika te tsy mihinana na le plateforme iny fotsiny amboariny eto tonga de misy asa tsy haiko hoe plus de 15 000 personnel zay asa zay nefa trondrotsika no alaina raha mipetraka io plateforme io a de misy vehivavy 15 000 personnes miasa eo manetitetika an'ireny trondro reny manavaka ny lohany sy ny trondro zay tsy ao anatin'ny cahier de charge sady miteraka asa miteraka sakafo ho an'olombelona miteraka sakafo ho an'ny biby fa maneny zany tsy atao hein tiara base toliara ty ohatrina ny firy ny olo 480 tamy taloha tany étude d'impact non i raha cahier de charge ary tsy miova am'izany iny ka fantanina mipetraka ino raha niova taminaha tonga ny ngay rajoely sy ny olony nanohitra ny base io ino raha niova tsisy ane raha niova de manaiky ndraiky androany ino raha niova tamin'ny andro ny président Henri Rajoelina ino raha niova au contraire vao maika misy raha minéral hafa danger koa raha tahalandrozy koa maro fa za manko tsy andehanako any heky mitady étude d'impact environnemental satria ry zareo miteny an'io fa tsy sahany zareo mamoaka azy za fa nanora tsy tany amin'ny FMI sy banque mondiale satria décret Messi io anakiroa io ary io tsy mandefitra io matory zareo nampia hoe ty vola ty tsy omena any Madagasikara raha tsy miboaka fa niboaka io matoa vola io niboaka de izy nitenen'ny ministre environnement iny hoe fefa niboaka décret Messi tsika zany tenena hoe manao ino anarete manao fanoherana bodongero ina am'izany bodongero ina fanoherana tenen'olona ataoko hoe bodongero
forciny fitenenako hoe potiky lalana ty raha miteny ministre mba mandehana bakao nareo mandehana katikaty fitenenako zao bodongero mba hitiavako ministre reo hiaina raha hiainany vahoaky isan'andro ane misy taxi brosy amanjato no mandeha amin'iny ary misy olona maro maty so de tsy fatatsika ny accident so de tsy fatatsika olona ty fitifirin-dalo eny satria lalana ratsy mba hiainatsika le zavatra manahaky tonga teto zao filoam-pirenena tamin'ny cyclone iny manino nipetraka tao anatin'ny kianja mitafo tao fa zaho nandeha le roboky tany nahitaky nireo ovahoaky reo ho toy le fijaletsika ato maloto reny militsy antranonareo to le neny loadoaka aby tongotrin'olo reny nefa tsika raha fa misy arety misy combat tany Kinshasa handefa mpitsabo antsika ia mba fa naheno mpitsabo nalefa tamin'ny vahoaka malagasy zay potika ny tombony maro olo maty amin'ny hôpitaly eo zao maro fa andafy any ro manahiry atsika satria tsy tsapatsika le fahoriny vahoaka za zany déconnecté zany ty vitondràn ty zay ny invité koa na raharahany base toliara na raharahany fiainany vahoaka mba andaotsika hijery fotony fa tsy fitapitahana manahaka an'io foana ny fomba fitondrana an'ity firenena andramatao cité verenao kely le resaka fifandraisana zay eo aminareo sy ny filohan'ny république hita n'ireny tambazotra ireny sy ny manakoako ny zay resaka nampitaonao amin'ny resaka hoe zaho tsy pelaka sy koa hoe zaho tsy sarim-bavy ary izay zavatra zay anisany anakianan'olo ireo mpanenjika anao aiza ho aiza ny fanazavanao ny hoe inona marina ny tenao nyresahana atao anatiny iny resaka non zany tsy nandeha nanao déclaration za nisy olona manina moa ty mpanao gazety ny tonga nanontany satria mazava ho azy zany no vizen'ny filoam-pirenena ozy izy mpanao gazety amin'ny resaka fanoherana amin'ny resaka ino anarany teo hozatra za tsy niteny olona za niteny ny tenako hoe za sy teny randrena soloniako za tsy pelaka za sy teny randrena soloniako za tsy tsarim-bava zay mahatonga ahy hitanareo misy hozatra io za tsy miteny olona hafa ary za tsy manaraty olona za tsy olona adala sanatria mivavaladiny lela za olona nitezaina sarotra amiko hiteny anao ianao ianina zao za tsy niteny an'izany za olona mba nitezaina ray aman-dreniko fa za sy teny randrena solony aiko kosa de nitenitenako hoe ianao hozatra oui marina zany za misy hozatra satria za tsy sarim-bava zay ny teneniko za tsy sarim-bava za misy hozatra hoe tenenina hoe za manana hainy tsisy fitiavana ino azafady re tompoko ny fitenenako ve hoe potiky lalana eto Madagasikara ny fitenenako hoe betsaka mihitsiny ny olona tsy voapehena vita asa-panjakana ny fitenenako hoe tokony andray mesure nareo fitondrana satria miakatra ny vidim-piainana hoe miakatra isam-bolana za ny teny an'io voalohany 200 ariary io satria iny lettre de détention nalefanjareo tany amin'ny mpamatsy vola mahazatra hoe zahay hiaiky fa hampiakarinay raha toy mba isia mesure hoe mba io ary tsy manan'olana nareo fitondrana hampiakarinareo karamany vahoaka malagasy karama farana ambany ataoko 100 € zany de ampiakary 30% ny karamany ina moa anaranty karamany rehetra zany ve hitenena tsy tia olona jerevinareo ny fitenenako hoe tsisy fampandrosona zany eto Madagasikara raha tsisy décentralisation zany ve bodongerona zany sy hozatra ny fitenenako hoe tamin'ny 14 septembre 2020 ingay rajoela nampiasan'ny ministère ny finance ny bloqué ny ristourna rehetra hoe tsy omenany commune
ny fitenenako an'izany ve de bodongera ny fitenenako hoe tsy mety a reo inana rahantia hetra-tsano manera Madagasikara reo halefany Antananarivo indray alefany amin'ny fohy be fa manina mera manao an'io mba vola fidiram-bolany mera ny fitenenako an'izany re io fitenenako any Jirama hoe problème be io zao misy groupe ao tsy maintsy tonga aty Antananarivo groupe reo mois de mars tsy fa mois de mai tsika misy groupe tonga ve eto Antananarivo am'izao fotoana zao zay ny tenenako hoe lalana iny tsy mety hitondrana leo groupe reo ny vidina teneny zareo any amin'ny mandidina 30 millions groupe reo rehefa tsy ho tonga ao Antananarivo groupe reo satria manofa groupe Toliara alefa Sambo tonga Toliara eto alefa Sambo tonga Dego tonga Mazenga fa tsy manofa groupe reo na ny sasana am'izay fa efa misy vola ao ananovana câble iconnecté Antananarivo sy ny izy moa anaran'iny sy Thomas alefa sy connecté vo de lasa fa manina tsy maintsy forcena foana le izy sady very vola tsika no very ny tenenako hoe raha nanaiky ingay rajoly hoe iny projet saofoka sy volo be iny tsy simbainy fa tonga de natao iny androany tsika fa nivoavady olo ny problème any énergie satria durée de travaux à 5 ans fa navita 5 ans mihoatra nga rajoly satria vola fa nisy ny olanao azy fa teo ny fitenenako any rehetra zany be novana hoe bodongera tsy vita ny ozatra taizana ampiasako ozatra tsisy fa ny amy fantatro hoe le vahoaka malagasy mijaly amin'ny fanapahan-kevitra zay tsy voahevitra zany no hitenenako zany tsy zany napetraka lalam-panorenany ho lehibe ny fanoherana ao aminatiny lalam-panorena sy lalàna ao anatin'ny antemeram-pirenena ary izahay mpanohatra nomeny lalam-panorena fahefana sady hanakina no hitondra sosikevitra ko satria ve marina reny fanakianako reny ko satria ve marina reny sosikevitra ataoko reny de tsy ataonareo hono andry fotoa solom-bavavoaka mandeha tokoa ny resaka mankasika ny mety ho fanisorana anao amin'ny place ma vice président anao resaka mandeha eto anao nanao marina na marina na tsy marina non izy io fa nazavany honorable fidèle Razara-Pierre marina ny fanjakana tsy afaka manahisitra izany ny fanjakana tsy afaka manahisitra satria nanino za tsy olo ny fidiny zareo fa ny fidiny firaisakina firaisakina ihany no manam-pahefana manao an'izany zavatra zany sady iza moa hiteny aminao fa raha asorinao ka tsy hiteny zao koa ny mbola fidiny Toliara mba manontania olo Toliara eto hoe ie debitenareo tianareo hanaiky zay vahoaka ny Toliara za mino tsy hanaiky zay vahoaka ny Toliara ka tena marina aloha raha ny faneriny zareo ary mbola misy moa tsy ambaratelo ho teneniko fa mbola tsy androany fa tsy tiany fanjakana mihitsy za mpanohitra lehibe ny mpanohitra ao am'raha fa mbola tonga fotoana resaka an'izay ihany ianao mandeha de mandeha koa ny resaka satria amin'ny taona 2028 no tapitra ny mandany filohan'ny république raha ny tena izy zany a tsy afaka milatsaka atsony ny filohan'ny république am'izao fotoana zao mandeha de mandeha ny resaka amin'ny mety hisiany hevitra ahafahany milatsaka indraiky aiza ho aiza ianao zay fanehoan-kevitra mahakasika an'izay non firenena ny resaka eto tsisy firenena mahafirenena azy raha tsy mipetraka ny lalam-panorena io anisan'ny base fototra anankiray vérité fondamentale izay iorenany ity firenena ity na tiana na tsy tiana na mahafaly na tsy mahafaly tsika fa nanan'olana amin'ny resaka hoe very nationalité ingay Rajoelina
mbola hiditra amin'izany ndray koa ve isika satria azadinoana fa ny lalàna momba ny resaka nationalité ny haitsika mitovy tanteraka mitovy amin'ny any Côte d'Ivoire de décision nefa samihafa nisy olona frantsay olona hilatsaka filoham-pirenena atao Côte d'Ivoire nandeha nanao demande izy ho lasa vazaha tonga de very le nationalité de ny fanapahan-kevitsy nariny ndray koa le nationalité mahavazaha azy aleo ariko anty ary zay ndre ny angaviana amin'ny ngay rajoely hoe mba ario ty 8 cm anao ty satria raha ny lalàna ny frantsay momba ny nationalité raha vao manitikitika fotsiny ny tombotsoan'ny frantsay tonga de alaina iny jereo président Comore sa mihitsy sy nangataka tamy voalohany ary niderako ny ngay rajoely isa nitaka neny Îles Éparses fa lafa navoaka ny frantsay amizay hoe attention fa ia misy nationalité nao toy ahoana hivoahany zavatra ohatran'ireny tsisy hivoaka sarotra hivoahany zavatra ohatran'izany ary mino fa raha iny talohan'ny élection 2018 iny nihitany président Heri Rajaonarimampiana tsy nilatsaky teo iny tsy nilatsaka iny fa zay le izy izy manam-pahefana ny tereny moa zany ka mbo hiditra am'izany koa tsika raha oroba inona ny mety hiseho inona ny mety za aza terena aminany zavatra ratsy zany fa manirany Madagasikara ho sambatra ay lasa risa be koa ny resaka colonel Rakotomamonjy amin'ny maha solombavambahoakanao manao mpanao politika voizina de voizina io resaka colonel Rakotomamonjy zay any ivelany am'izao fotoana manao akory ny fahitanao an'io io resaka colonel Patrick Rakotomamonjy ty ity zavatsy ty aloha nary zareo amin'ny fitondrana raha fa tsy mitovy hevitra manahirana io zavatra ary anisan'ny olona nanompo ny fitondrana io rangaha io zay ne nahatonga ny président Sénat tena nasany teny hoe nareo tsisy mahalala ny zandara na ianao ngay rajoela na ianao prime ministre tsy misy mahalala ny zandara nareo fa zany mahalala ny zandara za kosa aloha de masamy teny eto fa diso toerana président Sénat miteny an'izay zavatra satria fa retraité izy tsy anjarany tsony miteny an'izay zavatra fa reny fanehoan-kevitsy ny reny kosa aloha akoatrin'izay za tsy mitovy hevitra am'rangaha io misy marina ihany rehefa misy olo zany misy andraikitra napetrana aminy tsy tanteraka jereo dolo reo olona reo zay ny tenenany hoe hatramin'ny ministre raha vao iaby hatramin'ny olona ny andro azy io raha vao fa zao nefa ny zavatra tokony manamboninahitsy miteny an'ireny zavatra marina ve zavatra teny sa tsy marina ary matoa ingay anjy ny rajoely ny teny hoe fa ny andafy izy minalala azy nefa izy ny teny hoe tsisy fantatry dossier izy reny mahafantatry fa ny andafy izy misy zavatra tsy mazava amiko zany eo ary matoa tsy mitovy hevitra ry zareo ao dikan'izay misy te hamono any colonel fa misy miaro any colonel inona re tompoko ny dikan'izany rehetra zany fa manina misy miaro i colonel io ao fa manina misy te hamono colonel io ao zay ny fehiny manina misy miaro colonel toy ary manina misy te hamono colonel toy zay ny tokony mahatonga androzy hoe ny ainay vahoaka malagasy fotsiny ny fiarovan'ireo colonel tsy hamonan'ireo colonel anareo fa misy zavatra ny teneny tao
andao anao fanadiadiana momba an'io zavatra-teneny de mipetraka transparence hoe ayve zany aza dinona tena aza dinona symbole ny fahaleovantenatsika ny force adinotsika zay misy hasiny lehibe io mahafirenenatsika ka raha io koa ro voatohitohina raty zany ratsika resaka firenena malagasy raty zany no ndevatao vice président misy fitoviana ihany le eritseritsy fa raha nieno any ramatoa lalatina Henriette nilaza koa io ramatoa io tamin'ny farany herinandro tao fa tokony hoe sorona izay rehetra tsy mahavita ny asany ao anatin'ity fitondrana ty ohatrany zay zavatra zay tiako mba halala ny hevitseritsy ao mahakasika zay raha ny lalam-panorenana aloha raha ny lalam-panorena de miteny fa raha azo tsapahitanana tsy fahombiazan'ny gouvernementa de tereny lalam-panorenana ny filoham-pirenena hanaiso ny prime ministre non mbola tsy azo tsapahitanana koa zao ny ino moa raha mba vita amitsika eto inanika tamin'iny fanambarana zay nataony prime ministre rehetra reny avy amin'ny programme nyteneny zareo reny ina raha nany zavatra nylazainy filoham-pirenena politika akapobe ny fitondrana rehefa nety natao aminay ina am'ireny mba raha tanteraky ino zao mba raha tanteraky ino valy ny tompoko à 80% mahery angamba tsy zavatra tantera mijaly ny vahoaka ny era Madagasikara potiky ny lalana potiky ny jirama potiky ny fiveloman'olo ino anarantena lavanila potiky fambolena toliareto fa tsy afaka manao exportation na kabaro tsonitsika kapiky tsonitsika po zany nefa mamotika atsika ne zany tsy misy taitra any ao amin'ina moa ty ao amin'ny fitondrana hoe tena misy olo fa tena potiky ndraiky koa ny fivelomana ane ka amiko tsy rehefa tsy mahomby de mametra-pialana de izy ary ny tsy mahomby izy ny tsy mahomby io zavatra rehetra centralisation mioapapa nataony ingay radio reo izy ny tsy mahomby amin'ny tany républicaine sy démocratique rehefa tsy mahomby ny filoham-pirenena mametra-pialana ino ko raha ino ny olana raha mametra-pialana izy de tsy mahatsapa ve fa tsy mahomby mahamenatra ane vao manao kioko avao ena oda zaho izara vary efa tsy kapoaky ho ain'olo iabiaby tsy tenjika andaboly eo zay sisy nataon'ny filoham-pirenena mahamenatra ane zany tena mahamenatra zany hoe vahoaka anao ho zaraina vary le avy aby raha hainao zao Maurice teny hoe andao fa izara vary efa tsy kapoaka tsy misy olo tonga eo mahamenatra zany zavatra zany fa raha zavatra bebe kokoan'izay izy vao misy olo tonga ianao hoe any firenena mandroso rao itenany zany non mahamenatra zany zany filoham-pirenena fa mizara sakafo zany mahamenatra zao mahamenatra zao tena mahamenatra hoe filoham-pirenena andeha hizara sakafo raha zay hoe tsy tsapatsika mahamenatra raha zao mampitehitsika any ambany tany mihitsy hoe filoham-pirenena mizara sakafo salanitehiteny ianao zany hoe ny solombavam-bahoaka sy ny ambany atylo no afaka mizara sakafo na de solombavam-bahoaka fa manahiry fa tsy hita atao fa olongotsika reo fa mosare tsy mety zany mizara sakafo zany tsy firenena ny resaka eto misy zavatra tsy mety eto asa ro tokony teneniny hoe ino problème fananana asa ato ino problème insécurité ato ino problème ny lalana ato ino problème ny fahasalamana ato zany
fa zany hoe ndeha hizara sakafo ary io klasen'olona atsika farany mahantsy io hitanao Burkina Faso nanonga-panjakana izy lasa vedety nga iny i olona rehetra manera vedety satria i tsy niazy tsy zay hoe andaotsika ndeha amboly ty azy andaotsika tsy hitady fanampihana atsika fa andaotsika tena atsika avao ro hanao atsa atsika oto mirespecte aboly aby onao nje matao solombavam-bahoaka régime parlementaire iainatsika zao ianao solombava-bahoaka ny fanontaniana mety mipetraka de hoe raha izao tsy zavatra tsy manjary aby tanisanao tao tsy tokony andeha hiroso amin'ny resaka motion de censure ave nareo am'ty session parlementaire ty raha mitanisana zay zavatra apetrakinao amin'ny fanontaniana zay sa apetrakinao amin'ny député manoana fitondrana apetrako aminao satria ia miresaka amin'ireo député reo iaby zaho manko tsy député njamatao anoharondrozy ao ane misy lalàny zahay tsy maronisa tokony apetraka amindrozy rahay fa la zahay ny maronisa ny hainay tokony ataonay sady zahay avao ne ro député hinanaky zao zahay vitranisa eo misy fa député manao fitondrana zao mahasaky miteny hoe misy olona monolo aroy tsy zarizary ny fahasalaman'ny vahoakany tsy zarizary ny lalany tsy zarizary ny isika fa nahita député manao fitondrana zao mahasaky mivola zao farafaratsy mangataka amin'ny fitondrana zahay fa misy an'izao zay farafaratsy ataondro tsy mahasamy vola no zay zao hitanao misy valala zao antimoana zany valala zany amin'ny 2025 fa tsy tokony hisy matoa zay firenenao misy valala na galala fa izanao azy ny antony goragora zay a ny asany ministèrany fambolena misy zavatra tsy mety ao zay satria misy zavatra tsy mety atao isataona io zavatra mbola fiveloman'olo maty ndraiky an'izay tsakon'olo reo fahoraha iny maty mbola hazon'olo reo maty raha ino anaran'ity kapikin'olo reo maty kabarin'olo reo maty hinanaky zao aia koa zao ty hipevany ty fiainany fahasalamana fa tsy mahataitry volondohany ty fitondrany ty raha zany tany andafy tamin'ny firenena mandroso tonga de midémission aby démission mihitsy ny izy anarany iny ministre ny agriculture satria tsy mety ny asany misy zavatra respectena io za taloha fa ny tenan'io tandreminareo fa mbola tsy mandeha ny campagne amy resaky valala io afaka 3 mois iny boaky valala reny na boaky vidéo iny zay rozy vo nandefaniny iny koa tratro fa maro ty volo maty miresaka moa zao hoe nareo sisa mahasa mivola zany hoe mahasa miteny anisany anakianan'olo anao koa nzay matoa solombavam-bahoaka ny fitenenana fa de milaza maro ny mahasaky miteny hoe nzay matoa sy teny de ambadiky ny fitaratra na amy resaka Facebook no tena mamely mafy zany hoe manakina aiza hoe zany fahitanao zay fanakianana mahazo anao zay zany namana Francis manao terrain aona moa ny alalako fahoriny vahoaka reny fa izao fitondrana zao ro mibloky ahy na maray avao rozy eo amena lala anao hoe hanao amory vahoaky mandeha manao terrain vitako zao iny moa nahalalako hoe amy Facebook ve nahitako an'ireny olona tratrany aretina nandritra an'iny rivodoza reny fa kosa na tiana na tsy tiana ny akabeazan'ny Madagasikara fa tsy mijery télé fa tsy mamaky gazety vakiny amy télé amy Facebook ao télé vakiny ao koa ino anaran'ity gazety ino no ampitaiko ny hevitsiko ary raha misy hevitra manelingelina an'izao fitondrana zao hevitra pitaiko fa tenena aby ny anarako fa tsy minarandrozy mitenena manoatra ny cité vadika koa zao ny rasa
lasa mipitondra koa no manohitsy ny mpanohitsy taina hitanao lalam-panorenana io miteny hoe nareo maronisa nomeny lalam-panorenana fahefana hampiasa ny volam-panjakana hampandroso ny firenena zahay natao hanakina sy hitondra sosikevitra lasa rozy koa zao ro manohitsy ahy manohitsy ny mpanohitsy rehetra zay ny zavatra tsy azoko am'ty zavatra ty zaho zao de fa ny compte fako hoe ino zaho tsy vakilohan zany lasa zareo koa no manohitsy ahy toerinareo zao anga mitondra nyty fireneny ty toery zay toerinao any eto tsika mianakavy vofaty eto isany nahaberesaka koa ny tsy nahitana ny tenanao a lehibe ny mpanohitsy ao amin'ny sinombam-bahoaka andriamatoa rajamampianina andriamatoa marka ravalomanana tamin'ny fivoriam-be ny ranomasina indiana sy hoe tsy nivoasa nareo sa de fa exprès avao tsy hony avy non fatatsika tsara ny fonctionnement fomba fanapahan-kevitra ny guerre tsy anasanay zany izy tsy voasa zany non tsy manasa zany izy non fa za kosa no fanihona nandefa hafatra tamin'ny filoha iza moa anarany iny président Macron fa io resaka nataony zareo ny fandraisanay tamin'ny premier ministre ny izy Maurice koa fa tsy izy mihitsy no anasana izy za sy teny randrena soninaiko ty président comité olympique za sy teny tompony zany jeu des îles zany za no manome an'iny faniona vita ny guerre duel mihitsy ny éliminé ahy tsy mahazo manao an'io anao izy satria izy mifiloham-pirenena fa lasana amin'ny sport koa alinay mi raha lahy karaha ty vanao da tenao hitohy avao ty alinareo roy raha ny tena marina tsy hoe zao manao zao mialy nareo fa efa lasa za zany a za resaka asany ihany problème firenena no resaka za tsy manan'olana amin'iny gay fa azadinona fa ny fanapahan-keviny mety manimba raha maro fiainan'olo ka za lehibe ny mpanohatra za koa solom-bavambahoaka solon-tenim-bahoaka aho zay mahatonga miteny ary za tsy amiteny iny zao ny olana hoe mandray tsombony teny aty fa raha teneniko reny décentralisation hoe resaka rano e za nefa ny resaka rano fa tsisy taitra ny olona za ny eno vaoaka malagasy nandritra miavatory zay nataoko fa tsisy taitra ny olona za nahery misy problème rano avaratsy misy problème rano atsimo misy problème rano antsinana ary azadino fa rehefa mipetraka le problème rano mifindramona ny olona zay mahatonga foko baka ty reo lasa maka any atsimo somary mandeha makany avara atsy le rano problème rano de za nasany teny hoe taninarivo koa mety ana problème rano satria zany Jean Rebord zany no nametraka lac artificiel io mbola sotsoitsika io mila fa mijerany zany isika fa tsy za tsy manan'olana amin'izany za raha zao miteny azy andao tsika amy raha lahy andeha any ranobe hijery an'izany raha zany de ho hitanao eo andao tsika ho any an-daboy andao tsika hijery any lalana hidirany raha zao hoe de hosanao ve nga raha joela hijery hoe 88 tonnes andeha hiditra eto Toliara eto mety hangataka audience aminy zany hoe ndao ny fandalovan'ny lety hoe ndao jerentsika zany le benetsiny karaha ia koa zao a olo ny manenty ahy hinaniko zao hainy zay manenty atsika io hainy io andriamatoa solomavambahoaka satsy de satsy ny resaka aminao ary mbo maro ny raha tiako hanontanianao ianao moa mbo efa nampanantena fa manaraka mety mbo hisy raha volaninao toy ny mahazatra ny roa minitra avec roa minitra anao mitina ny resakatsika mbaralahy teny zavatra anakiroa ihany tiako teneny ho atsika na premier ministre na nareo membre ny gouvernement
mba handramotsy hoe mandehana tôbily nareo bakany 4x4 fa tsy mandeha taxi brosy miainga avy ana Tananarivo ho tonga Toliara eto zay nareo vao manao ino anaran'ty conseil des ministres hay nareo soa i am'izay raiky zay faharoa andriamatoa ingay andro Nirina Rajoelina mandaotsika andeha am'izao tanà zao any ma-inviteko ia mahadepute ahy etoa hijeran'izao ranobe zao alohany hanampanao hevitsy de andaotsika andeha andaboy eny alohany hanampanao hevitsy tiain'olo hanao lakiny arivo hanao Dubainy tanà tiainay zany io mba Dubainay etyatia ain'olo isanao Miami lakiny arivo tiainay vonoanao mandaotsika nety any raha zao fa natanànay ratiraty toy lafa avy andaboy ao zahay amy la batterie ao ataonao olo a Dubai any zahay ary hitanao mihitsy nandritra niny andro paka iny feno zahay ao zay mba inviteko azy hoe toy lala andehanaka aminao zao fa tsy hananovan'olo PowerPoint amy bureau avao ia na hananovan'olo tatitra de hanapa-kevitra raha ty fa mampisaraka ny malagasy tsy ampitsona nova tatitra i fa aleo hidiny fotony tsika de kaisia olo tsika miraha lahy avao eny miaraka amy garde du corps nao mandalama zay moa sarotsy eka zay koa ny fandaharan-tsiranjoany isaorana manokana anao zay matoa solomavahoaka naneky ho vahinay teto zay koa no ametsahanay veloma ho anareo tany tokantrano any nanaraka anay atry farany veloma tokolahy veloma tokovavy